Merhaba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy de mbola akafaliana no izarana anao mivavao mahakasika ny mety ho toetry ny andro indray ho an'ny sabotsy, ny alahady ary ny alatsinainy ho avy izao. Amboantsika azy ary ny any an-dranomasina amin'ny ankapobeny de milamina ny ranomasina manodidina ny morontsirak'i Madagasikara raha ho an'ny tontolon'ny andron'ny rapitso. Ho an'ny sabotsy ny alahady kosa indray no somary mahery ny ranomasina amin'iny morontsiraka atsimo andrefan'ny nosy iny vokatry ny alondrano avy aty atsimo andrefana aty zay tokony hitandreman'ny mpampiasan'ny ranomasina ho an'izay tontolo andron'ny alahady izay. Raha mahakasika ny toetry ny andro aty an-tanety kosa indray dia alefaka ny aly izay ndrafitra ny mety toetry ny andro ho an'izay 3 andro ho avy izay, zany hoe amin'ny ankapobeny aloha zany dia ny fiakaran'ny maripana tsikelikely no tena songadina ao anatin'ny 3 andro ho avy, raha toka isy vidinany kosa aloha raha ho an'ny apatelon'ny avaratry ny nosy sy amin'ny atsimon'ny nosy iny izay maripana izay ho an'ny lahady sy ny alatsinainy. Hojerentsika amin'ny atsipiriany kosa ary ny toetry ny andro ho an'ny rapitso maraina izao de ahitana andianjavina aloha ny vao maraina aty amin'iny voatany afovoany iny, raha toka ibalika amin'ny masoandro aorian'izay somary tandrivindrahona amizay na aty amin'ny morontsiraky ny faritra na Lanjirofo sy amin'iny Antalahy iny, torak'izany ihany koa ny morontsiraky ny faritra Melaka raha toka ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny tolakandro ho an'ny rapitso sabotsy izay ary de misy izany ny orana tandrivindrahona amin'iny Sofia mahazo ny tapany atsimo-diana aty amin'ny Mahajanga iny ary aty amin'ny faritra na Lanjirofo sy Antalahy iny, ary torak'izany ihany koa aty atsimon'ny nosy de mbola misy ny tandrivindrahona zany hoe amin'ny Taolaniaro mahazo ny atsimo atsinanana, mahazo ny Orombe ary ny atitan'ny faritra atsimo andrefana iny. Ny faritra akoatran'izay moa de ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Ny vinan'ny maripana raha ho an'ny rapitso manokana de manodididina ny 420 ka hatramin'ny 420 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra avoatany, ary toka 720 ka hatramin'ny 720 kosa ny morontsiraka atsinanana, manodididina ny 330 ka hatramin'ny 430 ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra raha ho an'ny rapitso dia ny faritra Boeny 530 degré Celsius any Mahajanga any. Raha ny toetry ny andro ho an'ny tontolon'ny andro ny alahady kosa indray ary dia misy ny tandrivindrahona arak'izany aty amin'ny Vatovavy Fitovinany mahazo ny atsimo atsinanana ary ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefana iny, mbola misy tandrivindrahona ihany koa aty amin'ny Analanjirofo, Sofia ary ny faritra Diana. Aty amin'ny afovoatany rehetrarehetra kosa indray de mandrahona aloha amin'ny ankapobeny ary mety hisy tandrivindrahona kosa ny takariva ho an'izay afovoatany manontolo izay ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ny faritra akoatr'izay. Kasika vina maripana aloha an'ny alahady dia somary tafakatra hatramin'ny 420 ny aty amin'ny afovoatany, raha toka 720 ka hatramin'ny 720 morontsiraka atsinanana nosy manodidina ny 330 eo ny tapany avaratry ny morontsiraka atsimo andrefana, somary ridina kosa ny aty amin'ny tapany atsimo mahatratra 720 aty amin'ny manodidina ny Toliara iny. Ny toetry ny andro maranantsika azy kosa de ny alatsinainy saika ahitana orana amin'ny ankapobeny aloha ny faritra maro manerana nosy orana tandrivindrahona zay mety arankotroka. Ny faritra tena maina zany aloha amin'ny ankapobeny dia aty amin'iny tapany andrefan'ny faritra Boeny sy amin'iny faritra Betsiboka iny de ny faritra Melaka, ny faritra ny morontsiraky Menabe sy ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefana zany hoe aty andrefana rehetrarehetra zany no tena maina am'izay tontolo andro ny alatsinainy zay amin'ny ankapobeny. Raha mikasika ny maripana aloha raha ho an'ny alatsinainy dia manodididina ny 420 hatrany aty amin'ny afovoatany, 720 ka hatramin'ny 30 morontsiraka atsinanana, 420 ka hatramin'ny 330 morontsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra zany dia ny faritra Melaka sy ny faritra Menabe 330 degré Celsius. Ho an'ny vaovao mahakasika ny fahatoan-drivotra eto an-tanànan-dehibe kosa indray ary dia mijanona ho ambany amin'ny ankapobeny ny tany fahatoan-drivotra teto Antananarivo nandritra ny tia herinandro ity, nanodidina na ambany fetrany eo amesa avokoa ny refy rehetra voaray teto Antananarivo. Raha ny mandrafitra ny metoetry ny andro kosa aloha no hojerena izany dia hovinavinaina ho antonony izay amin'ny ankapobeny izay fahatoan-drivotra izay ho an'ny 3 andro manaraka. De makasitraka anao ary nanaraka an'izay vaovao rehetrarehetra zay hatramin'ny farany de mirary fahasalamana ho antsika rehetra hatrany. Veloma to.